lohahevitsika dia hoe halavorarany jianao ianao a sady mambinina halavorarany jianao ianao sady tambinina avo tanteraka aminao zay a fahamarinan'izay vonaretsika iresaka fisainantsika doana fisainana averenikeo hoe fisainana hoe amen amakitsika eo amin'ny numéri 10 andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo na faraika amin'ny telopolo e amin'izay a mahazavazava aminao kokoa ny anaran'i Jesosy ary niverina avy nitsafy ny tany reo ny afaka 7 andro dia nakeo Mosesy Arona ary ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra tany anefitry-parany izy tany Kadesy ka nitondra teny taminy sy fiangonana rehetra sady naneho azy nivokatra ny tany dia nilaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay koa tondra ny ronono sy tantely tokoa izy ary toy ny vokatra avy tany kanefa kosa maheno ny olona izay monina eo amin'ny tany ary an-tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe ary koa nahita niteraky ny anakita teo zahay ny amalekita no monina eo amin'ny tany atsimo ary ny Etita sy ny Jebusita sy ny Amorita no monina amin'ny tany avoana ary ny Kananita no monina eo amoron-ranomasina sy eo amoron'ny Jordana fa kanefa dia nampangina ny olona teo anatrehany Mosesy ka nanao hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba azontsika azy fa aresy azy tokoa isika fa io kosa ny laza niakaniakatra taminy tsy mahazo miakatra ndesin'ny olona isika fa mahery no isika izy Romaina 12:10 Romaina 12:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary aza manaraka fanaon'izao tontolo zao fa miova amin'ny fanavozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marana miova amin'ny fanavozana ny saina avereny hoe miova amin'ny fanavozana ny saina apetrao-amboloanao tananao dia teneny hoe miova amin'ny fanavozana ny saina avereny fandroana miova amin'ny fanavozana ny saina amen fiaina amintsika ny tenana fiainana miova saka amin'ny tananao e tena te hiova fiainana ve ianao hiova nety fiainanao nisy manam-pahaizana nanao fikarohana tany andafy ary nanao zavatra manokana izy naka-mpanan-karena be anankidimy izy dia naka olona tena farazay mahantra anankidimy dia nalaina ny arenareo mpanan-karena be anankidimy dia nalefa teny moron-dalana reo mpanan-karena be anankidimy reo nisona daholo ny fananany ary lazay n'izy hoe nareo tsy mahazo mikontakten'ny olona fantatrareo taloha fa nareo dia verina mahantra aloha dia nalaina indray lay manitra be anankidimy dia mena vola be tia vola be ho anareo dia nanomboka amin'izay lay fikarohana rehefa midinihana amin'ny fiainan'ireo olona reo dia zao zavatra mitranga afaka taona maromaro dia nijerena lay mpanan-karena be anankidimy zay naverina nahantra niverina nanan-karena be niverina nanan-karena be ary tsy nanao an'le asa taloha satria nyrarana hoe tsy mahazo manao an'io tsony fa nahita asa zavatra vaovao natao izy ny sasany lasa nanangona fako dia lasa le fako iny nanamboarany zavatra dia navita sosiete ny sasany indray lasa nampianatra olona zavatra hafa mihitsy
dia lasa miverina nanan-karena be daholo ihany izy ity. Lay nahantra be indray, lay nomena harena afaka taona maromaro dia miverina nahantra be, ary ny sasany taminazy ireo ary dia efa maty, ary ny sasany indray kosa nanandrana namono-tena foana. Maty ny famono-tena ny sasany, miverina nahantra. Dia zao ny zavatra misotomilay mpandinika, zao ny zavatra nazay: ny fananan-karena avery fandroana, ny fananan-karena dia toe-tsaina fa tsy resa-bolo. Avery fandroana mivokatra ny fananan-karena, ny fiainana tsara dia toe-tsaina fa tsy resa-bolo, ary ny fahantrana koa dia toe-tsaina fa tsy resa-bolo. Mety manomboka amin'ny tsy fananana volo, tsy fananana harena no fahantrana, fa zao kosa nefa io tsy fananan-karena io tsy fananana io dia miantraika any amin'ny saina ary lasa mandahava, stronghold ao anatin'ny saina. Dia zao lazay, na dia mena vola be ary ny olona mahantra ozy izy, raha mbola mahantra ny ao anatin'ny saina dia hiverina hantra izy, satria lay olana tsy ny ao am-pelantanana fa ny olana dia ny saina. Ahoana tsara? Ahoana tsara? Ny olana tsy lay ao am-pelantanana fa ny olana dia ny saina. Magaga roa arivo taona ny alohan'izany dia efa nilaza ny apôstôly Paoly hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Lasaka nabava raksorona ny avana dia izao: ny fiainana dia miova rehefa miova ny fomba fisainana. Rehefa avaozina ny saina dia miova ho azy ny fiainana. Ahoana tsara? Sika mieritreritra hoe rehefa miova ny fiainana dia miova ny fisainana. Dia ina nataon'ny olona? Na mahantraka ny olona dia miazakazaka mipôzipôzy. Zany nataon'ny olona. Na dia tsy manam-bola dia miazakazaka mipôzipôzy. Indraindray olona mikarama 5 millions, manao kirarona 2 millions 5, dia manao akanjona 1 million 5, dia mieritreritry ianao hoe etologety kosa manan-karena, metimety be ny fiainany. Ny tena magana dia izao: kaiky ilay fisainany mihitsy nefa mahantra. Zany ny fisainan'ny olona mahantra, manenjika ny ivelany, manenjika pôzipôzy ivelany. Fa adiny hoe raha te hiova fiainana tsy pôzipôzy ivelany fa ato. Atoka ny tokony miova raha te hiova fiainana. No te hoe raha te hiova fiainana dia ny saina tokony miova hoe. Ny zavatra anisan'ny goavana indrindra ka lasaka nabavy, ny famonjena ny ara-panahy, ny fiovana ara-panahy. Ateraka indray ianao dia miova ny ara-panahinao. Ny fiovana amin'ny nofo, mirakitra amin'ny nofo indray mandeha dia miova ny nofonao. Lasa matanjaka ianao, lasa salama ianao. Fa ny anisan'ny mirakitra farany sarotra indrindra dia ilay manova ny ao anatin'ny saina. Ary zany ny olana be dia be amin'ny kristianina izay manompo an'Andriamanitra, satria nahoana? Misy zavatra be dia be nasisika tao anatin'ny lohany nandritra ny 30 taona, 70 taona, 50 taona. Dia ny zavatra ireny nefa lasa mandahavo eo amin'ny fiainany, na lasa hoe sakana be eo amin'ny fiainany. Dia ny zavatra tsiraray avy reny tsy maintsy migodana tsiraray avy couche par couche, ary tsy maintsy hovaina zavatra vaovao mba hahafahan'ilay kristianina mandeha lavitra amin'izay amin'ny fiainany. Azonao ve? Ny mirakitra sarotra indrindra dia ny manesitra izay zavatra efa voapetaka tao anatin'ny lohantsika tsiraray avy. Ny
retolona niaraka tamin'ny Josoasy Kaleba nentina nandeha nisafo tany reto dia izao mbola manana fisainana le tany Egipta hoe zay keliko zay tsy mpiadiko ka na dia miteny aminy ak'Andriamanitra hoe anareo io tany io dia ny zavatra hitany raha vao nahitany Kananita izy raha vao nahitany olona tao amin'ny tany Kanana izy dia hoe goavana be tao tsy resitsika ireo satria nahoana ny problema dia ato teny keno akaikinao ato mihitsy ny problema hoe raha miteny amin'ny kristianina ray ianao hoe ianao andana manangana sosiete dia ny fanontaniany voalohany aiza misy vola ato ny olona raha fa miteny amin'ny olona anankiray ianao hoe ianao dia ho fitahinao amin'ny afo ianao dia olona iakina amin'ny afo ato misy olana ahoana koa ny tonga zany osy izy ato ny olana teny keno akaikinao hoe ato ny olana hoe ahoana tsara ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia manao izay anovainao fomba fisainanao Andriamanitra mba hanovana amin'ny fiainanao amen avety fandroany mba hanovana amin'ny fiainanao dia manao izay hanovana amin'ny fisainanao aloha Andriamanitra satria ny fiovan'ny fiainanao dia manomboka amin'ny fiovan'ny fisainanao mihitsy manomboka ao le izy tena keno akaikinao hoe manomboka ao le izy hoe mba raisoatsainy zany hoe zany fisainana lehilahy David zany mahita olona goavana be olonaona izy ny olona rehetra matahotra fa izy tsy matahotra azonao ve zany fomba fisainana zany tovolahy kely tsy bokina be tovolahy kely tsy manana potion magique tsy kozay any Astérix fa olona farany tsotra kely mpiandriondro fa tsy matahotra nin'inona mba raisoatsaina re zany fisaina zany olona zany mba raisoatsaina ny fisainan'ny olona zay mahavita mifadiano mahavita mivavaka ela be mahavita mamaky ny tenin'Andriamanitra matoa ianao zay mahavita tena mivavaka be mahavita manome goavana be ho an'Andriamanitra ndika zay ao anatin'ny fisainanao mihitsy ny miova ary tadidio fa reny olona efa miova reny ny fisainana dia ahita zavatra hafa mihitsy ianao ataony dia ahita zavatra hafa mihitsy koa ny fomba famalin'Andriamanitra azy ary ahita vokatra hafa mihitsy ianao ny fiainana ianao fa tsy mahita an'izany mahita olona ianao mahavita mahafoy zavatra tsy fony ao tonga dia samy teny hoe ny anaty fiarako tia midio dia vidiano soanao fiangonana mahavita mifadiana le olona dia ny olona rehetra mifosasika ny olona reny ohatr'izao olona reny ohatr'izao hoe fa gaga ianao rehefa aveo rehefa mahita ny famalin'Andriamanitra le hetsika nataony mahita vokatra hafa mihitsy eo amin'ny fiainana ny antony mpiarasika nabavy dia atao amin'ny fisainany ato mihitsy ny hafa teny keno akaikinao le fisainany mihitsy ny efa hafa hoe ahoana tsara galasika nabavy mamelahy teny aminao hoe ny fanombohan'ny ady dia ao an-tsaina note eo zany ka mandray note ianao ny fanombohan'ny ady dia ao an-tsaina aka ohatra tsika aka ohatra Mosesy tsika Exodosy toko fahatelo dia niona tamin'Andriamanitra Mosesy rehefa niona tamin'Andriamanitra Mosesy dia nanaovan'Andriamanitra pirofo hoe zany Jehova ndany ianao miverina any amin'ny rahalahinao endana hoe tsy zareo Exodosy toko faefatra niainga amin'izay Mosesy hoe za zany andeha hiverina any satria teny tamiko Jehova mitsara le izy dia Exodosy toko faefatra tapany farany niona tamin'ny zanak'Israely lehibe any zanak'Israely Mosesy Arona dia zao ny zavatra nataony niona tamin'Andriamanitra dia hiala atao amin'ny tany Egiptsika fa ho afakitsika dia teo alohan'ireo olona tao reo lohan'Israely reo nanao famantarany Mosesy
rehefa nahita famatahana ny olona atao dia hoe tena korazy tena izy ty lasitsika dia ozy izy mosesy tamin'ireo mpitariky ireo andraso fa andeha ho any amin'ny farao zay ao alohatsy izy lasy mosesy ho any amin'ny farao rehefa tonga tany amin'ny farao dia ozy izy farao mamelana mba andeha zay fa mila manao fanaky zay dia mamelana mba andeha ianao zao le mohany tratranitsy ianao mpanjaka avy anao zay mba andeha anao fanakitra na inao niny mpanjaka rehefa mpanjaka anao inona andeha ho aiza tsisy miany fa maniny ianao manahirana ny olona ohatr'izany ozy izy manomboka androany ko mosesy dia izao ho ataoko mesarotra ny asan'ny israelita ny hebreo manomboka zao tsy ame mololo reo tsony ak ianao aza manengelina amin'ny fisainany tsony tsy ame mololo azy brika atao tsy maintsy tovy amin'ny taloha ihany niala tany amin'izay mosesy dia tonga ny zanak'israely ny hebreo rehetra nahita n'le résultat avy any dia kivy daholo tena mosesy kosa rangah mampidikizo ramo kosa rangah vadika ramo mosesy ramo kosa rangah fonengana eo dia fahafafy zany maimaily kosa mihitsy tena tsy mety kosa le izy dia inona nataony izy rena samy nanometsiny amin'ny mosesy kivy mosesy tena keno kaikanao kivy mosesy andiny fahadimy toko fahadimy inona zavatra mitranga toko fahadimy mosesy zany efa nieritreritra hoe andeha ho azy ny zavatra rehetra ary zay ny olana amintsika pina tsika mieritreritra hoe efa miaraka amin'andriamanitra dia mandeha ho azy satria andriamanitra nyteny dia mandeha ho azy ny mosesy tsy nandeha ho azy ary be lehibe amintsika arakaraka ny eritreretanao andeha amin'izay ny zavatra rehetra vao maika ohatra ny biliko zany le izy rehetra izy ny efa niainany zany hoe tenenao zany manorateny hoe tena ty le valim-bavaka contraire nitranga tsy hoe rehefa contraire nitranga dia tsy hitranga tsolo le zavatra nytenenina milaza aminao rehefa niteny zavatra ray taminao andriamanitra na contraire ny ainanao ankehitriny tsy maintsy hitranga le zavatra nytenen'andriamanitra taminao rehefa teny taminao andriamanitra hoe hovonjena ny anao sy ny ankonanao na dia maninona anao ary ny vadinao androany na dia manentsika anao ngay aman-dreninao na dia dorana ny akanjonao rehetra androany milaza aminao miomany ianao fa ho avy ny fotoana tsy maintsy anaraka anao fianakavianao ray manontolo tsy maintsy tonga ny lavitra izy satria nahoany efa voafaritra fa raha mino ianao dia hovonjena ianao sy ny ankonanao za zany mahita ny ankonanao efa voavony sahady za mahita ny fianakavianao fampitantana aminao ianao sy ny fianakavianao miara mivavaka rehefa mandaro zavatra lehibe vava ndrindriny iny teny ilaza hoe ataontsika reny ivavaka fa ny voalohany aloha contraire zaho tsy vavaka zany ohatra ny nanjoany zanak'israely teto hoe contraire ny zavatra nytenenina ny tranga tina natao mosesy tena za andriamanitra tena kivy tena nilaza mihitsy mosesy za izy dia entritra hoe afahanao zanak'israely kanjo ianao nampidozanay indray zay teneny mosesy raisotsaina hoe le olona niola tamin'andriamanitra sa nilaza hoe ka ianao nampidozanay dia inona zavatra mitranga toko fahenina verina angesaka tamin'ny mosesy jehova teny kely kaikany hoe verina angesaka izy hoe dia niteny indray zao mandana indray anao verina any amin'ny farao fa teneny izy hoe avoainy zanak'israely avy eo andeha ohatra hitako eto mipozy mosesy karahatsinako mbola verina efa lavaka nidirako izy zany tsy laza antsony dia niteny tamin'ny jehova miomany ianao fa zao amin'izay vo ahitantanako hetsika amin'izay ka olona rehetrarehetra ohatranao ihany hoe rehefa nitenenina ianao hoe zao atao mihitsy ampinono ohatr'izao dia nivaly le hetsika ampinonanao anefa negativa dia ozy ianao tsy tratranao tsony zany hoe nataonao ohatr'izany hoe ny olona tony indray mandeha va ndeha hivavaka manana problema be ny olona dia hoentiny ndao hivavaka
dia tonga ny olona dia manantena izy eo vao miditra voalohany ao amin'ny fiangonana tonga dia mirakina vadika tataka-piainany miliaka be dia be midina avy any an-danitra ny fahavalo rehetra tonga dia andoharika eo anoloany inona zavatra nitsaika arakaraka ny vavandro tsy tonga miliaka nyteo an-tanana lasa problema ny ampy vao maika latsaka ranomaso zay le izy satria nieritreritra hoe tonga dia mandeha ho azy dia manao mosesy ka tsy tratran'izany fandroantsony ahako ozy eo andriamanitra mandehana amin'izay ianao a mila makany ianao dia ozy izy tompo a ka na ny olona na ny zanak'Israely ako tsy mino anao tsony kinona mbola in'olo farao anahako zany ane zavatra teneniny ohatra mitantakana mihitsy ka le olona ntaoko ako efa tsy mihintsony satria netiko tany izy dia nametraha-pastera tanany izy tsisy nininona nitranga koa vao maika nykoaka izy zavy hitonan'ireo tsony tsy hitonan'ireo tsony ako mamay a fa ozy izy Jehovahandriamanitra mandeha amandray dia nikemakakana mandeha ndray vai dia ozy misesy za tsy ho antsoma tsy ho antsony a mampidikizo amaly irahana mandeha makany fa za tsy ho antsony aleo za andany mampiainana mivady ato afirineny mitakoetany le fiainana mitsotraotra zay ve le mpino manamboatra say izy namboary ny sisasay ozy eo mandeha makany ianao dia ozy izy ahoana ninony anay fo za vao tany tao nataony mamay ary sady nataony faka mamay a nataony retolona ketreketriketo mamay koa miditra amin'ny mamay iny zany dobla mamay ohatrany zany mihitsy le izy tsotro zany le izy tsotro zany le izy dia ahozy izy Jehovahandriamanitra mila miverina makany ianao fa ho hitanao amin'izao amin'izay fa manomboka izao za amin'izay no hiady hihetsika amin'izay aho toko fahafito andiny voalohany Exodus toko fahafito andiny voalohany zao lazay rehefa hiverinany ianao ko Mosesy niteny zavatra manokana Andriamanitra tamin'ny Mosesy zao lazay aroy Jehova tamin'ny Mosesy iny efa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ianao ary aloana rahalanao kosa no mpamina aminao ahoana ozy izy iny ahoana tsara ozy izy iny ataovy mafy tsara hoe ary aloana rahalanao kosa mpamina aminao inona dikany teny eo mba hanova ny Mosesy dia tsy maintsy niteny an'io Andriamanitra taminy ahoana tsara Karasana inona problema Mosesy ny problema Mosesy dia olona irahan'Andriamanitra izy fa rehefa miverina nakany amin'ny Farao izy tamin'izy tonga tany amin'ny Farao mbola manao fitenina olona andevo mariana avy ianao mbola manao fitenina olona tratranitra ianao mpanjaka sady nasiana fiondriana kely izy tratranitra mpanjaka mba alefasy ny olonao mba alefasy ny olonao izy izy mba andeha rehefa miondrika izy dia ozy izy Farao izy ty miondrika ty a mbola ambaniko ty tsinitsininy ty dia ahoana nataony Jehova taminy Mosesy rehefa miverina any ianao dia zao zavatra lazaiko anao izy ankehitriny efa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ianao nitika zany dia izao ry Mosesy hovay amin'izay ny attitude anao rehefa hijoro amin'ny Farao ianao aza manao ohatran'ilay nataonao taloha fa zao amin'izao taloha i Farao ny Andriamanitra fa ankehitriny ianao ny Andriamanitra Farao hovay ny fomba fisainanao izy izy le fomba fisainana andevo tsy mahatafavoaka raha tianao afaka ireo tsy fomba fisainana andevo mahafaka an'ireo fa raha tianao afaka ireo dia ianao ny Andriamanitra Farao ary ianona kosa mpamina aminao ainao verina tany amin'ny Farao Mosesy rehefa miverina tany Mosesy manomboka eo jereo ny fomba fiteniny niova tanteraka rehefa niova ny fomba fisainana niova ny fomba fiteniny avoay ny oloko o Jehova tsy niteny tsony izy hoe tratranitra ianao ny mpanjaka fa inona nataony o Jehova avoay ny oloko
miresaka miverina any amin'ny farao Mosesy. Dia i farao indray mangataka aminy mba hangatao amin'ny Andriamanitra ao mba hatsaharo nyity loza be ty hoe. Rehefa niova ny fomba fisainan'i Mosesy dia misy zavatra vaovao nitranga. Tena kely kaikanao, rehefa niova ny fomba fisainan'i Mosesy hoe dia misy zavatra vaovao nitranga hoe. Tsy maintsy niova ny attitude an'i Mosesy hiatrehana ny farao. Ao anaty tsara ny olona nangalasana bavy tsy farao fa Mosesy. Ny olana le toetra Mosesy, le fisainan'i Mosesy nanomboka teo raha vao nifamadika ny attitude dia nifamadika ny zavatra nitranga. Raha vao nifamadika ny fomba fisainana Mosesy ratsa miverina hoe zany Andriamanitra ity kokoty. Azonao ve? Azonao ve? Tonga Mosesy dia rehefa tonga alohan'ny farao Mosesy dia izy indray mijesta avoain'oloko deo. Dia farao miondrika ao rery mangatao amin'ny Andriamanitra ao. Le mpibaiko indray lasa baikona. Le mpibaiko indray miangavy mangatao amin'ny Andriamanitra ao mba hatsaharo ny saoana hoe. Mangatao amin'ny Andriamanitra ao mijalo le biby hoe fa aoka tsisy vaintsony hoe. Angatao amin'ny Andriamanitra ao ao moa hoe aza tao an'izany moa zay oka le moka moa zay e. Angatao amin'ny Andriamanitra ao le lalitra olo mamely mafy be ka fiohatra lisy fa tsy lalomana. Ainao raha vao misy zavatra miova ny fomba fisainanao dia misy zavatra miova manodidina anao. Tena menina mafy be aho. Tena menina mafy aho aho. Rasikana bavy nanomboka tamin'ny miova ny attitude an'i Mosesy. Nanomboka teo ny loza rehetra tao Egypte dia namena mivantana zay rehetra natao Andriamanitra tao Egypte. Zany hoe tena Andriamanitra mihitsy no afaka niseho mivantana tao Egypte rehefa miova ny attitude an'i Mosesy. Ainao ny problemanao dia ny attitude anao, ny fomba fisainanao. Andriamanitra te haneo azy, te haneo fa momba anao izy. Andriamanitra te haneo fa miaraka aminao izy. Fa ny olana fiainanao ny fisainanao tsy niova. Mila manova fomba fisainantsika. Vy kely dia kely ny amena. Tsy amikarisoma ny amena. Tsy afaka ny zavatra iova amin'ny fiainanao ka zany ny amena anao. Mila mahainao amena avy any anatin'ny fonao sy mahatratra ny sainao. Zay. Tanao amena dilirana. Te-hainanao amena mafy araka ny tokony ho izy. Zay ao anatin'ny saina ka lasaka navavy no mila miova. Tadidio fa ny fanomboan'ny fandresena dia tsy manomboka amin'ny hoe miova ve le zavatra mitranga, fa ny fanomboan'ny fandresena dia hoe miova ve ny fisainanao. Raha vao miova ny fisainanao dia fantatra hoe andresenao. Kely amena hoia. Kely amena tsy mahatratra ny anatin'ny sainao amena. Mila amena manetsiketsika ny anatin'ny sainao any. Amozimozona ny anatin'ny sainao any mihitsy. Alleluia. Andriamanitra ka lasaka navavy tianao zavatra be dia be fa mila anao miova fomba fisainana izy. Ny olona tonga dia resy teo anatrehan'ny olona tao amin'ny tany Kanana tsy afaka hoentina miady ao satria vao mahita ny ao dia sady hitanao le manao an'ilay olona miady nefa sady mitsoaka. Ary be dia be ny kristianina zany ny amenina ny ary dilirana. Be dia be ny kristianina zany. Anasanambavy eo mila miova ny fomba fisainanao. Tena mafy be tena mila miova ny fomba fisainanao hoe. Le fomba fisainan'i Mosesy niverina tao Egypte tsy maintsy novaina aloha. Tsy maintsy novaina aloha, tsy maintsy niteny taminy Andriamanitra hoe enao Mosesy manomboka androany no Andriamanitra dia farao kokoty. Dina
nataon'Andriamanitra ampanaoviko fahagagana ao anatrehany ianao, ataovy le fahagagana, dia natao le fahagagana, natsipy le tehana. Vao natsipy le tehana dia lasa bibilava. Dia io Farao rehetra. Inona koa natao rehetra? Samy nanipy ny tehany dia mivadika bibilava. Samy mahay manao fahagagana daholo a. Fina zavatra nitranga, maniny Mosesy daholo ny bibilava ny hafa. Amen. Rehefa laniny Mosesy ny bibilava ny hafa, ohatra nitako eto Mosesy koa dia anao hoany. Riko mana misy kazy. Rehefa laniny Mosesy ny hafa, azony Mosesy amin'izay ka ambony azy dia mivadika tehany. Ohatra nitako eto amin'ny paoziny, le olona tsotra be mivadika tonga dia izy le grand. Andriamanitra dia mahavita mandresy izay rehetra miady aminy. Fa hovaina attitude anao. Ao anatin'ny sainao misy zavatra mila miova. Tena kely akakinao anatin'ny saina misy zavatra mila miova hoe. Ka lasaka bavy, tia ny révélation goavana indrindra. Te ho tafavoaka ve ianao amin'ny fiainana? Atsangamo tana izay te ho tafavoaka. Dia tena mafy be hoe za te ho tafavoaka hoe. Ho tafavoaka ve ianao? Tsofrano ho tafavoaka ne ianao e. Fa omeko anao hoe secret mahatafavoaka. Iza te halana secret mahatafavoaka? Eny tsara. Eny tsara. Fa ty saky dia hipetraka ao anatinao mandrakizay. Rehefa hivoaka ianao, te ho tafavoaka ianao amin'ny fetra rehetra ao fiainanao. Amin'ny zavatra rehefa tonga ilay fotoana tafavoanao, tsapako hoe tonga amin'izay ilay fotoana mila tafavoaka amin'izay ianao, mila mandresy amin'izay ianao e, mila misy zavatra mivaingana amin'izay mitsanga ao fiainanao e. Hainao hoe tianao fantatra ve le secret? Ty le secret ny mahatafavoaka ny olona raha zaza no hivoaka kibony mamana ka ho eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy ny lohany mandeha voalohany. Raha te ho tafavoaka ianao, tsy maintsy ny lohanao mandeha voalohany. Ao anatsara, tsy maintsy ny lohanao mandeha voalohany. Raha te ho tafavoaka amin'ny fahantrana ianao, ny lohanao mila miara aloha voalohany indrindra ao anatin'ilay fetra ny fahantrana. Raha vao tafala ny loha dia manaraka ho azy ny tenanao ray manontolo. Dikan'izay dia hoe raha vao tafavoaka zany ny lohan'ilay zaza, dikan'izay ho tafavoaka daholo ny vatany ray manontolo. Raha vao tafavoaka ny fisainanao, raha vao tafavoaka anatin'ilay fetra ny fisainanao, dia miomany fa ny fiainanao manontolo mihitsy manaraka ho azy. Manaraka ho azy ny fiainanao ray manontolo. Manaraka ny lohanao, manaraka ny sainao. Fa ny fanontaniana efa mivoaka ve ny fisainanao? Ny mahatafavoakanao ka lasaka nabavy, tsy hoe tongotrona nefa anao voalohany. Tena tsapatsapaiko. Ka lasaka nabavy, tena kely tsisy resaka tsapatsapa io e. Rehefa tonga ny fahasivy volana, rehefa tonga ny fahasivy volana, efa eny ianao izay tao anatin'ilay ekipa tao mihetsiketsika ianao. Ohatsy ianao zaza nefa te hivoaka amin'izay, tonga amin'izay ilay fotoana hivoahana, tonga ilay fotoana hivoahana. Inona zavatra ataonao raha te ho tafavoaka ianao? Ny lohanao dia avoakanao voalohany, amin'izay manaraka amin'ny fiainanao ray manontolo. Ny lohanao mila avoaka ao anatin'ny problemanao, ny lohanao mila avoaka ao anatin'ny fahantrana, ny lohanao mila avoaka hoe tsy kely ianao fa mahavita zavatra ianao. Lohanao, ny fisainanao no mamoaka anao na mampijanona anao. Misy olona niompy saka, saka efa nalay, efa saka efa lehibe, nalaina tany anana tany le saka dia entina tao an-trano. Izy ny latsa malariva tsy hitsoka. Dia hoy izy le olona mahalala, fatory fotsiny dia ajanony eo. Dia fatorana dia mena sakafo dia lajanona dia afaka tapabolana, vahana le saka. Zavatra nahagaga, tsy niala an'ilay trantsoa le saka. Nefa olona namatotra azy, inona ny zavatra nitranga tamin'ilay saka? Tao anatin'ny lohan'ilay saka hoe ity ny tranoko.
eto ako eto ako eto ako eto ako ka na efa afaka tsy nandeha tsony izy azonao ve dia tahaka izany mihitsika be dia be ny kristianina efa nafahany tompo fa ao anatin'ny saina mbola tsy niova mila ovaina ny ao anatin'ny saina ao ny fisainanao mila vaozina araka le sitrapon'Andriamanitra hoe inona le zavatra tian'Andriamanitra ao atao amin'ny fiainanao inona le ampanaoviny anao dia mila ataonao le izy fa raha mbola ny sainao tsy tafavoaka ianao teny kely akaikinao ka mbola ny sainao tsy tafavoaka ianao amara-paranako miafatra lasaka nabavy dia zao zavatra zao ny promesse n'Andriamanitra tamin'ny zanak'olombelona ary zao tenen'i Jehovahandriamanitra zao na zay mitapy satana dia voly eo mena rano ny zanaky raha vehivavy ozy izy hanitsaka ny lohanao zany hoe lay fisainany devoly lay fisainana tsy nahafaka anao taloha mila hitsanao amin'izay mila d'accord mila manaiky ianao hoe ty fisainany ty mihitsy ty fanaoko taloha ty mihitsy mila hitsako azy amen mandeha be moa fotoana fa ilaza révélation rehefarany aminao ako tsarovy zao zavatra zao rehefa nandresany Goliath David dia tsy hoe nitorahany vato ny kibony fa taiza ny petahan'le vaton'ny David teo amin'ny zany hoe ny tena marina ka lasaka nabavy dia izao ny fandresenao dia tokony fandresenao amin'ny saina voalohany indrindra ny fisainany devoly rehetra tokony ilanao amin'izay tokony ialana amin'izay teny kely no tokony ialana le izy ke hoe misy lehilahy anankiray somary mainty fihodirana izy dia menezany tany an-tanàna ho atyka blaky e fonako le fomba fitena zay fomba fitena tanora ny sasany ako moa miantso anazy mainty tanao ka fa misy fotsifotsy dia ataon'olo hoe ao a vazato raha vao mahita olona fotsifotsy ianao dia tonga dia fantatra hoe ina soronao an'io tambola kely vazato raha mahita kely masonay ianao dia fantatra hoe tsy maintsy sinoza ny soronao an'io tambola kely nele tovolahy ty satria maintimainty izy dia mainty kely ny soronao any dia naka fa lehibe ary izy mbola nietrehitra ny tenany foana hoe izy tsy mitsinina satria nisekaseka tamin'ny olona izy dia hitanao le azosana manokina reto dia zavatra hitany tany hoe black is beautiful black is beautiful tinikely black is beautiful dia nitena anazy le azosana manokina hoe ianao tsara ianao manana vatana ianao tena mety be ianao tena andeha lavitra ianao nanomboka tamin'iny rehefa nitenenina taony marana niova fomba fisainany mainty verina tany an-tanàna izy vao niova fomba fisainana dia niova fomba fiokony niova ny tarehany niova ny fiakanjony niova ny fahatsapany zavatra rehetra ary nalerana bavitsany nataoko tsitary vao niova ny fomba fisainana tonga dia ranabavina iny anao tamin'iny bonjour rehefa mahita ny tenanao tsara ianao dia hafa mihitsy ny attitude anao fa rehefa mahita ny tenanao ianao hoe le kely tsinitsinina vovoka lavelona tsy ningetana teninao daholo hitanao hoe zay le baolina none sady tsy mitotona tsy misavona so mavimavy kely zany ihany andeha hoaiza mo raha mbola zay nao anatin'ny sainao tsy lasa lavitra ianao fa rehefa manomboka miova ianao rehefa mahita ny fitaratra ianao ka hovain'Andriamanitra dia zao ny zavatra hitanao amin'ny fitaratra mahita olona ianao mahita olona milavitra ianao mahita olona tsara ianao mahita olona kasitrahan'Andriamanitra ianao mahita olona omen'Andriamanitra ny fisainana ianao mahita olona manana ho avokoavana ianao mahita olona manisy lahatra manodidina azy ianao mahita olona ianao zay mivelatra ho azy ny fiainana ray manontolo parkesy mandrakizay ianao an'izay manomboka androany ianao an'izay manomboka androany raha vao anatin'ny sainao miova ho azy amen tia ndresy ianao maneke hovay varakitsika raha eo mankasitraka anao manokana zay no ny afatra zay nomenao goavany zany mila miova zay amin'ny fomba fisainana mila miova amin'ny fomba fanao
mila miovany amin'ilay manontolo ny fiainana iray manontolo mihitsy mila fiovana ary ny fiovana manomboka amin'ny fisainanay mila miova zay ao anatin'ny fomba fisainanay ao lay fisainana taloha tsy nahatavavoaka dia mbola tady hijanonao ihany zahay fa mila miala ao zay mila miala zahay mba tiakanao ankehitriny hitsangana dia ilaza hoe tompo manomboka androany dia ilaza koa hoe zahay manana ny fisainan'i Kristy za tsy resy eo anatin'ny ady zany za olona tahiny za olona maharesy lahatra ny manodidina za olona mahita sitraka amin'i Jehova za olona mahatsangan-javatra vavay ianao dia avereo zavanaka zany ao anatin'ny fisainanao ao mihitsy mila miova ankehitriny za le olona misitraka eo anatrehan'i Jehova za hafa mihitsy mety be dia be ny zavatra nitranga tamin'ny fianakaviako fa tsy mitranga amiko ireny satria za hafa za ny Jehova ary mila manaiky ianao manomboka androany hoe ianao koa na ny fomba fanaonao ary mila fomba fanao vaovao makasitraka zay Andriamanitra makasitraka satria goavany zany afaka zany goavany zany apetrao-mboloanao tananao dia mivavainao tenena manomboka androany dia manaiky iova ny fisainana manaiky iova ny fisainana amin'ny anaran'i Jesosy saotra tompo sika rehetra na hoe amen